Zay ny makasika an'iny fa taorian'ny fanadihadiana izay naharitra ora maromaro dia notazomin'ny zandarmarim-pirenena i Andriamatoa Joseph Yolande noho ny zavan-tranga tao Anosibe izay nahavoaroroy azy nambarany akaiky ity farany moa fa lasa resaka politika ny zava-misy makasika indraraha iny amin'izao fotoana izao. No tanany zandary nanomboka omaly eny sampana fikarohana heloka vehivavy ny fiadanana ny senatera teo aloha Joseph Yolande. Famporisihana nanao fikomiana tao anatin'ny raratany Nosibe no hitazomana ny senatera. Andriamatoa Rasolofo René anisan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny Andriamatoa Joseph Yolande dia anisan'ny tazana teny fiadanana io atoandro io. Ary laza ny tenany fa tsy mendrika ny senatera teo aloha izay niady mafy ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nambarany ihany koa fa lasa politika no hitondrana ny raharaha Nosibe. Nahoana no mahasany fitondrana tonga dia manambotra olona 5 mahery ao anatin'izany vanim-potoana izany. Ary tohatra ny tsy raharahiana le zazakely tena niavian'le loza fa tolerain'le olona zay niaran'ny fitsaram-bahoaka ireny no arangaranga. Ny namana mpitolona Joseph Yolande dia teto Antananarivo ary ny tenako dia niara-miasa tamin'ny akaiky andro aman'alina noho ny toetra raha. Mbola namonjy izy ny fivoriana tany Tuléar momba ny tourisme niaraka tamin'ny ministry ny fizahantany ary tsy tany Nosibe mihitsy. Za dia afaka miteny mihitsy fa ny zavatry matimatesana isan'andro isan'andro dia ny hoe ahoana ny ampivoarana i Madagasikara ary anatin'izany ny faritra ny aviany dia ny Nosibe izay misy azy. Ka zao zavatra mitranga zao dia everina fa raharaha politika ka noho izany ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana toy izao ve no anaovana ataoko hoe fampiasana tady filaminana amina olo-pirenena mamono tena mihitsy mba hampivoarana Madagasikara ary voaingana ny filohan'ny CST nandefa antso taminy mbola ao amintsika ao ny taratasy hoe nandefasa zolo-tena anao fa ho alefa ho fidina ho lanina ao amin'ny CST atoato le volavolan-dalàna mikasika ny ara-toe-karena sy ny ara-sosialy le hoe Madagasikara le changement. Zany hoe olona tena mivaky loha amin'ny fampivoarana ary loharano ny fototra nanomezana ainga vaovao ny tourisme sy ny fizahantany zany amin'ny ankapobeny tao Nosibe. Dia zao zany ny zava-misy lazaina fa hoe manao incitation à la rébellion. Ny groupe éclaireur de contact ANAGEC izay misy an'Andriamatoa Joseph Yolande dia hamoaka fanambarana iraisana rahampitso mikasika ny raharaha tany Nosibe.